La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra hoanao ny vaovao. Niopana tamin'ny fanamafisam-piara-miasa any Frantsa sy Madagasikara ankabaran'ny masivo frantsay androany nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Nambaran'ny ministra ny raharaha-mbahiny fa ho tanterahana eto Antananarivo ny fihaonan'ireo komity iraisana voalohany iresahana momba ny Îles Éparses. Vahoaka maro no antsena ny fahatongavan'ny bary any Madagasikara omaly. Nitondra teny fisaorana sy fankasitrahana ny ekipam-pirenena ny filoha Andry Rajoelina nanamafy ihany koa ny tenany fa ho tazomina ho mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy Nicolas Dupuis ary isan'ny fanatsarana ny kianjabeny Mahamasina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mpitandro ny filaminana mahery ny 4,000 no nanatanteraka matso lehibe teo amin'ny Champs-Élysées androany. Isan'ny songadina tamin'izay lalonana izay fanehoana ireo fitaovana entana hitandrona filaminana ao Frantsa manomboka izao. Nadetereo avetrany ary. Finaritra toko lasy toko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao dia niombana tamin'ny fanamafisam-piara-miasa ny Frantsa sy Madagasikara ny kabarin'ny masivo frantsay androany nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Nambaran'ny ministra ny raharaha-mbahiny malagasy fa ho tanterahana eto Antananarivo ny fihaonan'ireo komity iraisana voalohany iresahana momba an'ireo Îles Éparses. Miantarandriana Fanatsarana ny setry ny fanabeazana, fanatsarana ny setry ny fanananasa, ny setra mikasika ny ranomasina sy ny ambony tany, ny fampandriana fahalemana, santiona ny teboka anohanan'ny Frantsa ny Madagasikara ireo, araka ny nambarin'ny masivo frantsay androany, nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Namafisiny fa hiamafy ny fiara-miasan'ny firenena rotonta, tetika sa fampandrosoana maro ihany koa no andraisana izy ireo anjara. Nous allons accompagner le ministère de l'Éducation nationale, améliorer les contenus et les outils pour que le plus grand nombre d'élèves aient accès à... Anohany indrindra ministera ny fanabeazana fototra izay, anatsara ny votoatiny sy ny fitiavana mba hahafahan'ny mpianatra maro azo fanabeazana misy kalitao. Anatsara ny fanabeazana ho ifanaraka amin'ny tsenany asa izay tokony handray tanora dimihitsy vaovao isan-taona. Fahatelo dia mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena. Tiany filoha Rajoelina handray anjara amin'io ireo mpamatsy vola tsy miankina. Izy ny iraka avy amin'ny fitambarany lehiben'ny orinasa frantsay ho avy eto Antananarivo amin'ny volana Oktobra. Ny orinasa frantsay dia efa mandray anjara amin'ny fanatsarana ny toe-piainan'ny malagasy. Otikanana amin'ny volana ho avy izao ny seram-piaramanidina vaovao eto Antananarivo izay natsanga ny vondron'ny orinasa frantsay. Eo ihany koa ny fanamboarana ny rokady, vaovao ny vatsiny AFD sy ny BEI-vola. Tokony hanomboka amin'ny taona manaraka ihany koa ny asa fanamboarana toha-drano momba ny herinaratra-drano goavana. Je rappelle également que les entreprises françaises emploient plus de 50 000 Ny araban'ny malagasy manontolo ihany koa ny tena noho ny fipetrahan'ny demokrasia nandritra ny ireo fifidianana nandalo teto amin'ny firenena. Teboka maro ankilany no tokony hamafisina ahafahan'ny firenena iroso amin'ny fampandrosoana. Vous devez aussi tout faire pour que la corruption diminue, pour que la... Tsy maintsy manao izay azonareo atao ianareo mba hampihenany kolikoly, mba natanteraka ny tena anjara ndraiky ny fitsarana ka hanatsahatra ny famotehana tsy ara-drary ny zon'ny hafa. Raha tsy tanteraka izany tsy ho sahany hanamaivana ny loza mety hatra ireo mpamatsy vola tsy miankina. Madagascar ne viendront pas, ils ne prendront pas ce risque. Noresahana ihany koa nandritra ny fotoana mikasika ny Îles Éparses. Tout d'abord, le sujet qui anime les foyers, déplace les foules. Iresaka kely ao mahakasika ny Barea, taorian'ny fandraisana manetriketrika nataon'ny vahoaka malagasy. Izay tampitiavana tokoa, hita nandritra ny fotoana iny fifankatiavana, firaisankina-pirenena, ary mila izay firaisankina-pirenena izay isika amin'ny fampandrosoana. Ny gouvernemanta dia nametraka komity iraisana, ijerena sy andiniana ireo lohahevitra maro. Amin'ny fomba ofisialy no anasako ny avy amin'ny ankolafy frantsay andray anjara amin'ny fivoriana voalohan'ny komisiona iraisana io, izay totosaina eto Antananarivo, iresahana raharaha mahakasika an'ireo nosy ny Madagasikara, miankina amin'ny fotoana arosonareo, saingy tsy tokony ho atao ela loatra. En charge du dossier des îles de Madagascar, ici,
Antananarivo. Voasa indray anjara amin'ny fandiniana iraisam-pirenena momba ny fitantanana ho totosainan'ny Paris ny 1 sy ny 17 ny volana novambra ho avy izao ankilany Madagasikara. Eo hevitra isan'ny horesana mandritra io fotoana io ny mikasika ny demokrasia sy ny fanoherana mavitrika sy ny maro hafa. Fa vahoaka maro no tsinan'ny fahatongavan'ny Barea-ny Madagasikara omaly nitondra teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ity ekipa pirenena ity ny Flo Andrajoel nanamafy ihany koa izy fa hotazomina ho mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Nicolas Dupuis ary isin'ny fanatsarana any Kianjabeny Mahamasina Henri Florian. Niainga avy any amin'ny serana mpiara-manidina Ivato, niazo ny lalina tsara saotra, Akorondrano, Antanimena, Analakely ary Mahamasina, fianipoka tanteraka ny lalana. Nandritra ny adiny 7 no nanaovana ny lalana mampitoa ny Ivato sy Mahamasina omaly, nandritra ny karnavala lehibe, nitsana ny vahoaka ny Barea-ny Madagasikara. Vahoaka maro avy amin'ny lafy valiny nosy ny tonga teny an-toerana, naneo ny hafaliany amin'ny zava-bita ny Barea-ny Madagasikara. Ekipatsika fiavatanindrazana na piray malagasy ny Barea tena mahafinaritra fa toy izy foana fa lalao io misy ny mandresy fa misy koa ny resy fa raisitsika fifaliana foana fa ekipa pirenena tsika sambany teo amin'ny tantara pirenena malagasy koa mba misy ekipa tafakatra ohatr'izao dia misaotra betsaka makasitraka Barea. Tonga ty zany faly be satria na tsy nanjetsika tamin'ny kamisina efa navita zareo dia zay zany mahafaly anazy tonga taty any amampitany mbola tsy mahalala hoe iza zany gasy zany avy amin'ny Barea nahalalanyizao tontolo izao hoe misy le malagasy zay mahatonga na tonga taty fa za tsy mpamonjy an'ireo zavatra mandehandeha eto fa vo izao tonga eto satria hoe Barea. Teny fankasitrana sy horakorako mariky ny hafaliana no nasetry ny vahoaka tamin'ireo lalina izay nololova ny filaram-be omaly. Naneo ny hafaliany ny vahoaka malagasy tamin'ny zava-bita ny Barea. Nampihetsi-po ireo mpilalao ny nahita ny fanatrony ny vahoaka azy ireo tonga teo tanindrazana tao anatin'ny hafaliany. Tena mahafinaritra, tena emotion moment inoubliable mihitsy le satria tsara isentsika tamin'ito Madagasikara ty tena tenena tena faly mihitsy ary misaotra amin'ny vahoaka Madagasikara jiabijiaby sakanavaka mitsenana tety Madagasikara dia tsy hitako hoe inona tsy hoe zavatra ambaliko fa tena toetrabetsaka. Zisa hafaliana lehibe satria tena sarinisa amin'ny tantara malagasy dia mahita an'izao olona rehetra zao dia faly tena faly tsy eritseretina fa na ranomasy ary ny latsaka satria matsapa fa ny firaisankina malagasy no fitiavana ny firenena dia mahatonga an'izao rehetra an'izao. Ny ampoananana moa hoe fierté malagasy faly antena no mahagasy antena dia ampany mba ho tantarany ny zanaka mandrafy hoe nisan'izany ekipe nationale ny Madagasikara zany nanova ny fitiavana hoe malagasy. Tamin'ny foloro sasany alina no nigadina teo anoloany ny Kianjabeny Mahamasina ekipa pirenena malagasy. Vahoaka maro ihany koa nefa sasany andra azy ireo teny an-toerana. Tamin'ny 1 sasany alina indray no nandray fitenenana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry. Tamin'izany no nanamafisany fa ho tazomina ho mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Nicolas Dupuis. Nicolas Dupuis zao an-tany fanontaniana aminareo fa mangina kely aloha aritsika. Olazaiko tsy ambarately anareo. Rehefa vita ny match dia nanatonana i Nicolas Dupuis. Dia niresaka tamiko izy. Teo izy Monsieur le Président, rehefa vita ohatran'io ny match dia maro ny firenena. Zaho izy betsaka ny firenena mangataka anahy.
hiara-iasa amin'izy ireo. Anisan'izany ozy izy ny Guinée. Anisan'izany eny amin'ny Arabie any. Mila mandray fanapakevitra ozy izy, Monsieur le Président. Et depuis m'a dit, Monsieur le Président, ce n'est pas une question d'argent. Il a dit, Monsieur le Président, je peux gagner plus quelque part, mais j'ai envie d'entendre par vous-même. Est-ce qu'on peut signer un contrat pour 4 ans ou est-ce que je dois partir? Et je demande à la population malgache, est-ce qu'on doit faire partir du puits ou on le garde? Fa ankoatra izay, isy fanatsarana eny koa ny tontolon'ny baolina kitra malagasy, asiana fanamboarana ihany koa ny kianja be ny Mahamasina. Dia tsy vitan'izay fa tonga dia nanolotra fandaharana tamiko ny coach. Ozy izy hoe, Monsieur le Président, za ozy izy miteny aminao fa mana-talenta ny malagasy. Afaka mandeha lavitra ny malagasy. Dia inona ho azy zany ny zavatra eritreretinao coach? Tonga dia apetratsika ozy izy ny fametrahana amin'ny fijerevana an'ireo izay mpilalao mahay, tonga dia kolokoloana sy tezana dia n'izao ka asina ny fijerevana an'ireo U14 na 14 ans, U17 na 17 ans manerana ny Madagasikara izay ny zavatra ataontsika. Mety mitenitsika hoe lavitra loatra zany Brésil zany, fa miteny aminareo fa manomboka eto dia hiova ny tantaran'ny Madagasikara, ahiratra ny mpilalao malagasy. Manoloana n'ity kianja ity motsika androany, izay hoe kianjan'ny Mahamasina. Alohan'ny nojina tatia dia niona tamin'ny ministra ny sport ny tany Egypte, dia nijery ny kianjan'ny zareo. Dia eto milaza aminareo teto nahitantsika tsisy fanamboarana nandritran'izay ataona maro. Miteraka fatsy olona satria tsy manara-penitra, ny pelouse tsy manara-penitra, ny gradin tsy manara-penitra. Ka eto milaza amintsika ty baolina kitra, milaza amin'ny vahoaka malagasy fa ny kapasité any Mahamasina dia ho ataontsika 50 000 ary ataontsika kianja lehibe indrindra. Resahana sy ny coach ihany koa, izany hoe le gradin io ataontsika miodidina dia ampiakarina amin'izay tsy misy mifanosika intsony. Fois 2 ny capacité 50 à 60 000 personnes ny ataontsika hozaka ny Mahamasina teto plateau. Dia niresahana tamin'ny coach hoe ahoana hoa ny fahitanao amin'ny pelouse na ny gazon ato Mahamasina. Toy izay Monsieur le Président, aleontsika manafatra gazon ohatra ny fanaovana mondial, ohatra ny lalaovana tany a Egypte, manafatra an'ireny any Angleterre, dia anafatra pelouse tsika, anafatra pelouse azy manara-penitra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpilalao teto Madagasikara. Tamin'ny 12 alina no farana tamin'ny afomanga lehibe tao anosy ny fotoana omaly, natritra ny fitsenana tamin'ny fomba mandritiketrika ny ekipa ny Barien'i Madagasikara. Taoren'izay vao nisaraka ny rehetra.
zay ny amin'iny fa ho tanterana eto amintsika ny 17 hatramin'ny 20 ny volana septambra ho avy zao ny andihan'ny voalohany ny wave Madagasikara feonabe iraisam-pirenena ho amin'ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny fizahatany sy fitaterana Gaëtan Andriatsilavo. Noho ny finiavana avy amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahatany sy ny fitaterana ho tanterana eto Madagasikara ny andihan'ny voalohany amin'ny wave Madagasikara feonambe iraisam-pirenena ho an'ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny fizahatany sy ny sehatry ny fitaterana ny 17 hatramin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao. Forum izay ataontsika voalohany io dia sokafana itadiavantsika aloha ireo mpahandraharaha mba hanampy antsika hanokatra amin'ny sehatry ny fizahatany eto Madagasikara. Ary ao anatin'ny zavatra dia tsika efa miteny hoe tsy maintsy miezaka itsika mba ho destination hoe manana ny maizy azy i Madagasikara ary mba hatratrarana n'izany tanjona zany dia tsy maintsy sokafana daholo ny sehatra rehetrarehetra mba azahoany itongavan'ireo mpahandraharaha eran'izao tontolo na malagasy ihany koa ary izany ho tonga hanatanteraka an'izany tanjona tiantsika apetraka izany. Mbola maro ny ezaka tsy maintsy ataon'ny Madagasikara ahafahana mandray mpizahatany miisa 10 hetsy araka ny tanjona napetraka ho an'ny taona 2024. Ohatra amin'izany ny lalana, ny lalam-by, ny fitaterana anabakabaka izay mila fanatsarana. Tokony hivoatra ihany koa ny fampiasam-bola eto amintsika amin'ny alalan'ny 3P na ny partenariat public privé. Dikan'izany zany le investisseur nge izy tsy hanao construction fa izy ny tadiavina i-exploiter fotsiny an'ilay établissement fa itsika tokotany no manao an'ilay construction zay tiany apetraka. Ary eo ihany koa ny mpamatsy vola raha ohatra hoe tsy manana enti-manana ny tokotany ao ny mpamatsy vola vonona ihany koa hanampy ny tokotany zany hoe resaka tripartite zany iny mpamatsy vola ny exploitant ary ny malagasy ny tokotany zay nilay endrika na partenariat ho avy eo zany hoe gagnant mihitsy izy zany na ho an'ny malagasy na ho an'ireo mpandraraha avy any ivelany ho avy tay ho avy tonga eto Madagasikara. Ny taona 2024 niakatra 900 ny fahatongavan'ny mpizahatany teto Madagasikara raha mitaha amin'ny taona 2024. Niakatra 700 izany ny 10 volana voalohan'ny taona 2024. Tsy hivina hatrany manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy isa-taona ny mpizahatany tonga eto Madagasikara. Fao hatsaraina ny fomba fitantanana ny valanjavaboary ao Bezamafaly ahafahana misintona mpizahatany maro. Valanjavaboary izay vitsy mpafantatra na dia efa nisy amantonany maro azy. Gaëtan Andriatsilavo. Ao amin'ny faritra Atsimo andrefana 530 kilometatra avaratra atsinanan'ny Betioky Atsimo no ahitana ny valanjavaboary ny Bezamafaly. Isan'ny mampiavaka azy amin'ny valanjavaboary hafa ny fisian'ireo ala amoron'ny rano hatramin'ny ala amin'ny toerana maina ankoatra ireo karazam-biby isan-karazany. Resaka biby ny sifaka ny tena sifaka sy makiny ihany raha ny ireo le mure mandeha amin'ny andro atoandro. Raha ny mandeha amin'ny andro alina moa zany dia misy karazany 3, misy le pilemure espèce anankiroa sy microceba espèce anankiray. Maromaro koa ny vorona raha miresaka momba amin'ny vorona tsika misy vorona tsy fahita raha tsy ao Bezamafaly. Ny reptile moa zany misy an'ireo karazana bibilava sy lezara izay mampiavaka ny Bezamafaly. Misy hatramin'ny sokatra ny ranon-zavamaniry koa dia misy ireo espèce anatin'ny famille endémique eto amintsika na ny Reoléalodia, Didéracée, Forbia, maromaro zany ny zavatra tena mampiavaka an'io alan-javaboary ny Bezamafaly io. Tany am-piandohana ny teo anivo ny fambolena no nanomboka ny tantana sy nametraka ny ala voajanahary any an-toerana rehefa nifanaraka tamin'ny mpanjaka tany aloha. Araka izany natao toerana fikarohana sy fanofanana mpianatra tany an-toerana. Raha ny antontanisa azo mihoatra ny 100 ireo mpikaroka nahazo mari-pahaizana tao an-toerana. Amin'izao fotoana ho hatsaraina ny fitantanana ary kajiana hisintona mpizahatany maro. Nisy araka izany ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa eo amin'ny Madagascar National Park sy ny ESA na ny École supérieure des sciences agronomiques. Tsika mila malala tsika malagasy dia izay ilay fiarahana androany, fiaraha-miasa androany ametraka hoe andao ampanotrona ny fikarohana ao amin'ny valanjavaboary ny Beza ahafahana malala be kokoa dia rehefa mahafantatra tsika dia afaka amin'izay mampiranty dia rehefa mampiranty tsika
afaka miantso an'ireo mpizahatany ho tonga any amin'ny faritra iny tsika tsy afaka hiteny hoe andao le olona izahatany any aminay nefa zavatra tsy fantatsika no aseho azy dia ry zareo zany isan'ny manam-pahaizana ampalalatsika ny zavatra misy any am-piazahany. Raha fitantanana valan-javaboary no resahana tsy maintsy jerena ny fitahirizana sy ny fampivoarana ary ny zahavoary na ny ekotourisme ahafahana mampandroso ny faritra misy azy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika ny olana mpivarikena any Tsormandidy feo ihany koa mahakasika ny fahasalamana any Ambanja rehefa aveo ary. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Before you forgot what this love really meant to you, the words that I sent to you, never got into you, no matter how hard I tried. Des articles vestimentaires à partir de 10 000 arrières, venez visiter notre boutique Tasha Mode, un Tamnarin, galerie Le Pouce-Pouce au premier étage, entre Choprette et Leader Press. Avec Tasha Mode, on s'habille autrement. Du 31 juillet au 4 août à Belleville, c'est la 6e édition du festival Samaro avec Diamond, Flavor, Franco, Bakwali, Black Nadia, Tonsman, Big MG, Sautobi, Diko Kininiki, AMC Junior, La Eti, Gatax, Sofia Gouma, Pipiana, Tatan, Arami, Mario, Elikis, Dedeki, Gai, Bodo Style, Presmika, Mad Max, Bastalayon, Rijad, Wawa, sous le parrainage du ministère de la Communication et de la Culture avec le soutien de la commune urbaine de Nosibi, radio officielle, Roots FM et Radio Muvantana, le partenaire officiel, Ethiopian Airlines, sponsor officiel, THB, Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika fa héroïne mahery ny enina kilao ny saran'ny mpiasan'ny faditsiranana teny Ivato ny atoandro teo. Teratany vahiny iray no nikasa hanondrana izany ho an'ny Afrika Atsimo. Fanampanazavana. Ity nationalité tanzaniana ity no nitondra an'izy dia 6 kg 465 gramma zany ny totalin'le drogue noentiny, drogue dure izy io héroïne. Raha antsika nahita teo hoe conclusif le izy misoratra mihitsy hoe héroïne. Zay zany le drogue noentiny. Izy io moa atao amin'ny scan ahitana anazy bagage iray ihany ny anazy. Bagage à main tsy manana bagage à soute izy fa ny bagage à main zany atao anatiny doublure. Zany hoe misy nafeniny zareo zany izy ohatrany hoe nanana doublure zany le valizy dia nasiany essence na vanille nafangarony an'izy mba hanafenina an'le fofon'le drogue. Dia zavatra tsara marina koa vol akany Afrique du Sud izy io. Zany hoe tokony niainga tamin'ny roa tany le vol fa amin'ny raika folo sasany teo zany izy nandalo scan. Rehefa nijerena moa le izy ny agent ny intercepté anazy natratra an'le izy hita le izy tamin'ny voalohany dia nifohena lamba tao anatin'le valizy fa tsy hita tao zany le drogue tao ambany tao fa misy an'le vodin'le valizy iny no hita avy ety. Dia rehefa visionena le mascan dia hita fa misy matériel organique anatin'le valizy. Dia naverina nantsona indray le olona dia nisorona lamba rehetra tao anatiny dia naverina nipasiana scan andrem-pandeha dia mbola atao foana le matière organique dia zay no namahana an'le vodin'le valizy zany dia natratrarana an'le drogue reto. Matetika ny fahatratrarana anazy avy any misy tonga avy any velany misy koa mandeha fa araky ny eno zany renseignement mode opératoire misy miditra eto dia ambaleny dia alefany indray izy miparitaka.
raha ity zany destination Afrique du Sud fa mbola tsy fantatra moa, mbola misy enquête andeha, tsy hay hoe aiza ny destination finale an'ilay izy fa au départ zany natratrarina an'ilay izy. Ity rangahy Limba Moussa Abdallah ty dia efa niditra teto indroa ankoatran'izao, dia rehefa mijanona eto izy 5 andro any izy mandalo. Tamin'ny 2015 izy efa nandalo teto entre 16 juin 2015 jusqu'à 20 juin 2015. Dia nandalo teto koa izy tamin'ny 14 avril 2014, 20 avril 2014 izy nandeha. Dia tamin'izy tonga teto moa 8 juillet izy tonga teto, dia androany izy nandeny mitovitovy ohatran'izay zany mandalo zareo 5 andro dia lasa zay zany andalovana. Donc zay zany no natratrarina an'ity héroïne ty. Nangatana moa niarahana nifandika tamin'ny ministère de justice hoe tonga atao destruction de suite izy, androany ihany atao destruction amin'izay mba tsy hisy manahirana amin'ilay fanaovana stockage an'ilay izy. Efa hita ilay izy hoe drogue, efa naka échantillon nataony PV, dia miandry ny procureur général zany dia miaraka amin'ny entité rehetrarehetra mandeha manao destruction an'ilay drogue dure. Famitaraina ireo mpivarotra ao Tsiorymandidy noho ny fanakatonana ny tsenan'izy ireo tsy misy fampilazana, izay manana livre de journal ihany no afaka mivarotra raha ny fanazavana azo Gaëtan Andratsilavo. Tsy misy afa-tsy telo sisa ireo mpivarokena afaka misokatra ao Tsiorymandidy amin'izao fotoana. Antony, ireo telo ireo no manana ilay antsoina hoe livre de journal takiny commune na ahafahana mivarotra. Hatramin'izay dia ny FIBA mipatanty nefa zany no nampiasaina hatramin'izay. Ka agaga izay ankehitriny fa hoe takina indray ny livre de journal. Tsy lavina nefa raha misy lalàna mame an'izany fa nefa kosa tokony lazaina mialoha fa tsy avy hatrany dia foanana le fivarotan-kena raha tsy manana an'izany. Ny zava-misy fantatray fa misy ny atao hoe livre de journal fa ho an'ny omby izay mivoaka amin'ny faritra no misy izany, fa tsy ny omby eo an-tanàna ho vonoana. Hatramin'izao tompoka efa 9 andro zay, efa 4 andro zay angambany tsy namono hena intsony afa-tsy olona anankitelo. Mangataka ny tompon'andraikitra mahefa izy ireo hitina ifotony hijery ny zava-misy marina ary hitondra fanazavana amin'izay lalàna tokony ampiarina ahafahana manohy ny asa fitadiavana. Tsy fantatra intsony zay lalàna marina sy ny lalàna tsy marina, fa zay te hanao lalàna atao amin'ny faritry Bongolava dia manao avokoa. Natao ankety ny mpivarokena Atrimaly hoe aiza ny livre de journal ohatrinona ny vola ampiasainareo, zany daholo natao tao amin'ny ankety, ka tsy fantatray izay zavatra zay hoe inona no mahatonga an'izay hoe atao ahoana le atao inona le vola ampiasainay. Zay moa tena nanazava tompoko fa hoe zay tsy mampiasa vola fa maka amin'ny tompon'omby aloha lafo ny hena vao manatitra vola, zay tompony anay. Raha ny fanazavana, ny commune sy ireo tompon'andraikitra ny fotony no mampiatra io fanakatonana fivarotan-kena io. Misy ny fanadiovana ny tsenan'ny omby amin'izao fotoana, ahafana mamerina ny fandriampahalemana, na izany aza hoe ireo mpivarotra any an-toerana tokony ho fantatra ny fitsipika arahana sy ny lalàna iverena ny filaminana amin'ny ankapobeny. Fa tsy ampy ny toeram-pitsaboana ho an'ny vahoaka ny Sambrano, ary maro amin'ireo marano vao tery mandeha an-tongotra kilometatra maro vao mahazo fitsaboana. Nisy araka izany ny fametrahana vato fezoro ny fototra fitrasa ho fanampiana ireo fototra fitrasa efa misy any toerana. Gaëtan Andratsilavatra. Maro amin'ireo faritra eto Madagasikara no misedra olana amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana vokatry ny tsy fahampiny ny fototra fitrasa. Lafo ny vidim-panafody, mandeha an-tongotra kilometatra maro vao mahita tompom-pahasalamana sy ny maro hafa. Ilaina araka izany ny fanampiana fototra fitrasa sy ny famatsiana fitaovana ireo fototra fitrasa efa mijoro. Eo ihany koa ny fananganana fototra fitrasa manakaiky vahoaka ahafana mametraka fampandrosoana. Antony, vahoaka salama no afaka mandroso. Teto Ambanja, nisy ny fametrahana vato fototra ho fanampiana ny fototra fitrasa ao amin'ny hôpitaly. Eo ihany koa ny dispensaire ho an'ny reny sy ny zaza ary ny fanolorana fitaovana. Ny any dia nagnanaovana vato fezoro izay l'hôpitaly mirefy 26 mètres sur 16 mètres ho an'ny vahoaka ny Sambrano, izany hoe l'hôpitaly pédiatrie. Io koa zegny misy karazany dispensaire mirefy 15 mètres sur 10 izay misagna fahasalamagna ny reny sy zaza. Dia ny any koa zegny fandrasagna matériel hitantsika izy marobe ery, misy monotory agnatin'izy io, misy couveuse agnatin'izy io,
maro dia maro le matériel agnatiny ao fa nakady dia tsotra oka hoe kobabiny tsara regny matériel refa satro ny fahazahoagna regny satro ny fahitagna regny ka eto za mbola mamery antso ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ity fitondrasana ty dia tsy ho an'ny filoasamy rery ndaotsika ifagnampy ndaotsika hagnampy izy mba hahafahantsika hampandroso ity Madagasikara antsika ty tafiditra ao anaty vina napetraky ny filohan'ny repoblika ho an'ny vahoaka malagasy ny fanamorana ny fahazoana fitsaboana sy ny fametrahana fotodrafitrasa maro mifandraika amin'izany mifanindran-dalana amin'izany ny fametrahana fotodrafitrasa ataon'ny fikambanana ONG sy ny maro hafa iray ihany ny tandony ny ananana vahoaka salama antoky ny fampandrosoana maharitra tontolon'ny fanatanjahantena dia vonina ireo mpilalao isolontenan'ny Madagasikara amin'ny lalao nosy izay ho tanterahana ao Nosy Maurice manomboka ny alarobia ho avy izao. Ho hatsaraina ny vokatra azo teo aloha no fanamby apetraky ireo mpandray anjara Olona Saina. Andro vitsy mialohan'ny igadona ny lalaon'ny nosy andian'ny fahafolo tanterahana aty amin'ny Nosy Maurice. Naneo ny fahavononana ireo atleta malagasy iaro ny voninahim-pirenena ny 20 hatramin'ny 20 Jolay izao. Ho an'ny taranja volleyball, mpilalao avy eto an-toerana avokoa no mandrafitra ny ekipa-pirenena sokajy lehilahy raha misy mpilaravinahitra roa ny eo amin'ny sokajy vehivavy. Misy 20 ny delegasiona andrafitra azy miaraka amin'ny mpanazatra misy 4. Mizotra tsaka sy andavany ihany koa ny fanazaran-tena ho an'ny mpikatroka ny Ayady Judo andray anjara amin'ity lalaon'ny nosy ity. 40 ny delegasiona mandrafitra izany, 7 lahy ary 7 ny vavy arahana mpanazatra roa. Ho an'ny taranja atletisme, misa 430 ireo atleta hiatrika izany izay arahana mpanazatra misa 5. Vonona ihany koa ny solotena malagasy iaro ny voninahim-pirenena eo amin'ny baolina lavalava. Ya, efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanantena indrindra fa ny pitsopitsony izay hiatrehana an'izany ary ny mijery ny lesoka kely izay mbola mila arenina indrindra na teknika na fizika dia ny tokonaina moa dia ny andrombaka ny larana voalohany. Ya, tsy maintsy misy foana ny atahorana ny mpifanandrina rehetra na La Réunion na ny Nosy Maurice na ny Mayotte fa itsika koa tsy hanao ambany dravatsa dia miezaka. Iny Karion sy etsy amin'ny Kanjabe ny Mamasina no manao ny fanazaran-tena ny ireo mpilalao malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra izay andray anjara amin'ity lalaon'ny nosy ity. Raha ny fanadihadiana natao, misa 420 ireo taranja andraisantsika anjara amin'ity lalaon'ny nosy andian'ny fahafolo tanterahana aty amin'ny Nosy Maurice ity izay ahitana atleta misa 720 sy ronjato sy mpanazatra 730, arahina mpitsabo misa 4 izay anara-maso akaiky ny fahasalaman' ireo atleta. 720 ihany koa ireo mpitsara avy ety Madagasikara mandritra ity lalaon'ny nosy andian'ny fahafolo ity izay anomboka ny zoma 7 Jolay izao hatramin'ny alahady 20 Jolay. Raha ny fanomanantena nataon'ireo atleta malagasy, antenaina fa tsy ampitsanga menatra ny Madagasikara izy ireo ary hitondra medaly volamena maro eto an-tanindrazana. Ikam-panentanana ho an'ity lalaon'ny nosy ity ny hoe isika rehetra manohana ny atleta malagasy. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mpitandro ny filaminana mahery ny 4 no nantanteraka matso lehibe teo amin'ny Champs-Élysées tamin'ity androany ity. Isan'ny zongadana tamin'ny lanonana ny fanehoana ireo fitaovana entina hitandrona filaminana ao Frantsa manomboka izao. Fanadidina. Les armes de demain, ireo no isan'ny nampiavaka ny fanamarian'ny andron'ny 14 Jolay teo amin'ny Champs-Élysées androany. Flyboard, drone, robot, voiture connectée, fitaovam-piadiana vaovao sy arifomba ampiasain'ireo force spéciale frantsay. Isan'ny naseho nandritra n'ity fanamariana ity. Efitra roa no tiana aseho tamin'ity androany ity. Fampiseho kery amin'ireo firenena hafa fanehoana fa manana ny maha-izy azy ny frantsay eo amin'ny fitaovam-piadiana ary manana mpamorona mahafehy izany. Eo ihany koa ny hoe fanehoana amin'ny vahoaka frantsay fa misy miaro izy ireo. Izay no isan'ny tanjona tamin'ny namoronana sy nampiratiana ireo fitaovana vaovao entina hitandrona filaminana ao Frantsa ireo. Isan'ny voaresaka sy naseho teo ihany koa fa tsy an-tanety ihany fa anana frantsay fitaovam-piadiana ihany koa ny anabakabaka dia ireo avion de combat du futur izay tsy mena amin'ta andry rosiana sy amerikanina. Tsy lavitra teo anefa anisan'ny fivandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana ny gilet jaune revitra ny bomba mandatra dranomaso.
Ty zay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.